nandalo taty amin'ny état-major ny tafika malagasy mo tenako tamin'anio satria ataoko fa ilaina dia ilaina ny fahafantarana ny fomba fiasan'ny rantsaman-kaika rehetrarehetra na eo anivon'ny andrim-panjakana zany na eo anivon'ny rantsana rehetrarehetra ana ministère fantatrao fa ministère ny fiarovam-pirenena dia manana adidy lehibe amin'izao fotoana zao amin'ny famerenana ny fandriam-pahalema sy filaminana izay ao anatin'ny vilany filohan'ny repoblika zany. Ny zavatra tsy maintsy apetrakantsika amin'ity firenentsika ty dia izay fandriam-pahalemana zay. Fantatrareo fa miara-misalahy amin'ireo naman'izareo na anivon'ny gendarmerie pirenena zany na anivon'ny polisy pirenena ny tafika malagasy ary manana adidy sy andraikitra zareo amin'izao fotoana zao mba hametrahana rafitra tena ilaina takiny zao toetrandro amin'izao fotoana zao ka mbola misy ny toerana izay fantatsika efa milamindamina amin'izao fotoana zao ny faritra avaratra ny nosy iny, ny faritra tsy mandrefa ny nosy dia miezaka atsika amin'ny faritra andrefana mamerina nyzany fandriam-pahalemana zany, ny faritra matsatra ambony sy Moronmany dia efa miroso atsika amin'ny famerenana zany fandriam-pahalemana zany. Mbola betsaka moa ny ezaka ataontsika na faritra atsimo manokana sy tsy matsinanana zay rehetrarehetra zay no fandinina nandritra an'izao tapany maraina ny latsinainy. Fantatrareo fa ezaka natomboka tamin'ny taondasa ny famerenana ny fandriam-pahalemana. Ezaka izay fantatrareo fa niraisiny zao fitondram-panjakana zao ho lahara-pahamehana. Ny zava-baovao dia hatramin'izay dia raharahan'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena ihany no fametrahana zany firenena fandriam-pahalemana zany anatiny. Ny zava-nisy dia amin'izao fotoana zao miova zany ny fomba fijeritsika ny toerana misy ny tafika malagasy. Rehefa napetraka iny daholo ny fanamby izay voatsikaritra tsy maintsy hitondrana vahaolana dia ny tafika malagasy dia manana adidy sy andraikitra goavana be amin'ny fotoana zao. Izay no nametrahana n'ireny ZRPS reny am'izao be dia be ny adidy sy andraikitra ny raisin'ny tafika malagasy amin'ny fotoana zao amin'ny fanomezana tanana ny hamerenana zany fandriam-pahalemana zany ao anatin'ny fotoana fo. Izay no tsy maintsy hoateventsika hitatsika ny fampitaovana nomena ny tafika malagasy na teo amin'ny tafika nabakabaka zany na ny tafika tanety izay mampiasa anireny fitaovana maro isan-karazany ireny. Ny amin'izao fotoana zao dia manatevina ny ezaka zany isika amin'izao fotoana zao mba ahafahantsika tena andrakotra ny Madagasikara manontolo mihitsy mba hisy vokany ny ezaka efa natombokantsika tamin'ny taondasa.